Antobavaka manokana indray no iarahantsika ao anatin'ny fandaharana ankehitriny ry namana tapaka izay manaraka izao fandaharana izao. Ary mbola manasa anao mandrakariva koa zahay hiaraka tsy hanjoy fotsiny fandaharana fa hiaraka iombo-po, hiara hivavaka ao anatin' izao hotononona manaraka izao. Hivavaka isika tompoko. Ry Andriamanitra rainay mpahary izao tontolo izao, ianao ilay namola volany olombelona tamin'ny alalan'ny ratsan-tananao, namorona azy tamin'ny alalan'ny vovotany, natao fotaka, nampisy endrika ary nampisy fofinaina ho azy. Andriamanitra, amin'izany mahampamorona anao zany no anatonana ianao koa amin'izao ora sy fotoana izao. Mamindrafo aminay ary mamela heloka anay Andriamanitra, mba tsy hisy hevitra mampisaraka anay aminao ka handrenesanao ny fivavakay noho ny fahamarinan'i Kristy. Misy namana izay tsy nanonona ny anarany, saingy mino izy fa na tsy ho fantatry ny olona aza, dia ianao kosa dia efa mahafantatra azy. Mahalala ny zava-manjo ny zokiny izay tratry ny zava-mahadomelona ary miamitombo, miamiombo ny tsy fahasalamana ary toa efa afaka faritana ho toy ny tratry ny adalana mihitsy aza. Eo ny krizy maro samihafa izay mifanjohy amin'izany. Andriamanitra tianay eo. Tsy misy zava-mahagaga tsy hainao. Ny zavatra rehetra ihany koa dia hainy mino ho ny teninao. Kanefa ny finoanay dia kely toy ny voatsinampy. Kanefa na izany aza dia afaka findratenim-bohitra raha ao aminao. Koa mitalao aminao Andriamanitra. Be dia be ny vokatry ny zavatra maro samihafa izay mety tsy fantatray kory amin'izao fiainana izao. Noho ny anaranao Kristy, mangataka izahay, velona ianao, mpamonjy anay ianao, meteza hikasika ny fiainana izany zoky izany. Meteza hamonjy izany tanora izany ianao. Meteza hanasitrana Jesosy eo. Fa rehefa ianao no mamonjy, rehefa ianao manasitrana, rehefa ianao manafaka, dia ho afaka tokoa. Koa mahatoky izany izahay, fa eto amin'ny alalan'izao fandaharana izao, izao vavaka izay tonono izao, dia hisy fiantraikany feno amin'ny fiainan'izany olona izany. Ary misaotra anao zahay satria efa namaly vavaka ianao noho ny anaran'i Jesosy. Amen.